J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. La boutique des marques Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Tsy ekena ny rosoana amin'ny fividianana fianosika sy tsy manara-dalàna atao amboletra ny alakamisy ho avy izao io hoy ny vondry ny kandida izay nanohy ny hetsika ampilaminana teny Ambatomaiky ny azo ananala mahitsy androany niaraka tamin'ny mpanaradia azy ireo entanina ny rehetra iray feo ka anatevindaharana ny hetsika fitakiana ahafahana mametraka fividianana madio sy mangarahara hoy izy ireo izay nanamafy fa itony tolona ary tsy hitsahatra raha tsy tratra ny tanjona napetraka. Fividianana madio sy mangarahara no takiana hoy ireo vondry ny kandida androany mbola tsy feno ihany koa ny fepetra amin'izany ary tsy hijanona ny tolona izay efa natao izy ireo miantso ny olom-pirenena hanao toy ny tsy misy ny andron'ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana novembre izy ireo. Nanao fanambarana androany ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy fanelanelanana fa tsy feno ny fepetra ahafahan'ny vahoaka malagasy miroso amin'ny fividianana ny fahaenina ambin'ny folon'ny volana novembre ho avy izao. Namafisy ny hatrany fa tandidin-doza ny fiainam-pirenena ankehitriny ary tompona andraikitra feno amin'izay loza mety hitranga eto amin'ny firenena ireo izay mikiry biby anatanteraka izany. Tonga hatramin'ny fiantohana fikambanana mpanara-maso fividianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany ny mpanaradia ny kandida Andry Rajoelina anehoana fa ara-dalàna ny fividianana ny fahaenina ambin'ny folo novembre izao. Profon'izany maro ireo fikambanana voasambany amin'ny tino anara-maso fividianana. Faltafona ndray ny tenako tomboko lasetiko vavy amin'ity alina ity manatitra ny araba tonga soeto amin'ny fampahalalam-baovao ialana tsindrindra ny fahatarana satria ireny fandaharana manokana izay narahantsika teo ireny dia iresahana ihany koa ny fiainam-pirenena fa miresaka izay fiainam-pirenena izay dia anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany dia tsy ekena ny risoana amin'ny fividianana feno osoka sy tsy manara-dalàna atao amboletra ny alakamisy ho avy izao io hoy ny vondry ny kandida izay nanohy ny hetsika ampilaminana teny Ambatomaiky ny azo ananala mahitsy androany niaraka tamin'ny mpanaradia azy ireo entanina ny rehetra iray feo ka anatevindaharana ny hetsika fitakiana ahafahana mametraka fividianana madio sy mangarahara hoy izy ireo izay nanamafy fa itony tolona ary tsy hitsahatra raha tsy tratra ny tanjona napetraka. Fanampanazavana. Tsy ekena ho ny vondro ny kandida ny firosoana amin'ny fividianana fenosoka atao amboletra ary indrindra ao anaty fitanilana sy tsy fanaran-dalàna no amafisin'izy ireo izany nandritra ny diabe ampilaminana ny arana tamin'ny vahoaka resy lahatra androany nandritra ny fifandimbiasam-pitenenana izy ireo teny Analamahitsy. Sao vao mazava hoe maninona tafiditra ao anatin'ny kizo ny firenena satria ny olona efa manana tanorazana hafa. Marina sa tsy marina? Na inona fomba filaza dia tsy azo ekena io fividianana ampandaniana vazaha io. Tsy mila isika. Tsy mila fividianana alatra ambatonan'ny malagasy. Zay no FDB ny rahana rehetrarehetra ary mbola iarahanay ary tsy maintsy tratra ny tolona ary tsy mijanontsika raha tsy tratra izay tolona izay fividianana madio. Tsy azontsika tao ny mampianatra ny taranakitsika angalatra satria ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia fangalarana manara-penitra ary tsy azo ekeny izany satria tsy fitaizana ny sain'ny tanorantsika sy moavy ny tanora izany ka manombo izao mitsangana ry tanora. Aza manaiky tsony raha mbola manaiky ianareo dia ho tsisy ho avy ho an'ity fitaranaka fara-mandiny tsony ho anareo tsony zay ny joroanay rehetrarehetra. Tsy ilaintsika ny fividianana fenosoka efa vita mialoha Cedric Onimaso fandresena. Tsy ilaintsika ny senia izay mitongirana ho an'ny candidat numéro 3
manao zavatra tsy mety tsy tonga any am-potony akoriny ny vato sy ny materiel anaovana fifidianana tompolasy tokovavy zany tenenina tamin'ny sadeka omaly tsy manaky io fifidianana petatoko ary efa vita melo isika malagasy ny amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novembre kosa dia afaka mandeha manjono ny lehilahy afaka manasa lamba ny vehivavy na mijery série ao an-trano fa isika dia tsy manaky io fifidianana amin'ny 16 zay kasaina atao io hidina an-dalambe hatrany anamafisana ny tolona ho fitakina ny famoahana ireo voasambotra tsy ara-drariny nandritra ny hetsika mpilaminana fa indrindra anehoana amin'ny rehetra ny tsy fanekeny io fifidianana fenosoka izay efa vita mialoha io sy ho fanehoana ny tsy fanekena ny itondran'ny vahiny any Madagasikara ho an'ny rampitso ireto vondro ny kandida sy ny mpanaradia azy ireto tsy maintsy misy foana ny fiafarany ny zavatra fa tsy mijanona mihitsika raha tsy ahtsika zatakatazika rehetra nanafika azy zao amin'ny lakamisy any rahana marala tsara fa tsy manaika nio fifidianana amboletra io isika menakavy dia nareo mandanjalanja tsara nareo mandanjalanja tsara olona manatsaina be daholo malagasy anjaranareo mijery hoe zao fiainanay zao manjoanay zao ny laingamazo anay fa anjaranay kosa manetana anareo hoe fifidianana maloto tsy madio tsy mankarahara tsy keniny reto satria raha niresaka tamin'ny sadeka zay dia nanazava koke zay nge mahatsapy fa tsy manaraka principe ny sadeka io toy zay hoe zay nge mamboly sadeka komba ina hoe tonga ty taloha ka zay tsy avela hitina ozy araky ny resaka teo rapitsika voaka dalambe daholo any amin'ny télévision sy ny radio miara-manonjy any consigne amin'ny 16 novembre dia rapitsika mijoro tsisy matahotra samborona hitatsika nanomboka omaly fa tena metsara vela tsy mihitsy no sady matahotra zao fitondrany zao satria isan'androtsika ampiororona amin'ireny mpitandro ny filaminana mampiororo atsika nanomboka maly tsy rasina satria nahoana ireo observateur iraisam-pirenena isika na inona zava-misy mandroso foana maneho ny hevitsika foana milaza foana fa tsy eky atsika ny fifidianana osika fa miady amin'ny fahamarinana asika efa mbaratsika ombeny fa tsy ho atsika rely nanaovana azy zao fa ho an'ny taranaka rehetra noho izany dia zao joro androany takan'izao joro rapitso hijoro foana isika aneho ny hevitsika ilaza fa mila fifidianana manaty fahamarinantsika fa tsy le raha afaka pitso fa le amin'ny hoavy zay tsika mamarika azy raha jerena ny fandeha ny toetra raha-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana voaporofo ho ny kandida razafitsy androfa Brunel fa mbola ao anatin'ny fangejana fanabadona sy fanjanana tanteraka i Madagasikara amin'izao fotoana androany venao 2023 dia jiro mantao amina traminakoho jiro zany ny ampanantenainanao tsy zany ny ampandroso nisy tokantrano tsy zany ny afahanao mihary tsy zany ny afahanao mandresy fahantrana tsy zany ny afahana misy tokantrano mivoatra Jeivina tamin'ny 12 ratoandro teo androany no nigadina tena Mbatomainty ny vondro ny kandida sy ny mpanaradia azy ireo nizotra ny azo anandranom-behivavy ny farana teny Analamahitsy dia be izay azo lazaina ho ny lamina noho izany tsy nisy sakatsakana ho an'ny androany tokony ho tamin'ny iray ora teo no tonga tena Analamahitsy ny diabe amin'ny mpilaminana toerana ny farana ny hetsika ho an'ny androany ary koa toerana nandraisan'ny kandida ho filoham-pirenena tsirairay avy ny fandraisam-pitenenany fa tsy ho atsika rely nanaovana zao fa ho an'ny taranaka rehetra
nandritra ny hetsika samy nanamafy avokoa androany na ireo vondro ny kandida izany na ireo vahoaka tonga saina fa ifanohana hatramin'ny farany amin'ity hetsika mpilaminana fitakiana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ity fa indrindra amerenana ny Madagasikara mahatanitandalana azy ho fisonjovana ny taranaka faramandimby. Fa tsy manara-dalàna ary amrehetra ny fifidianana izay ho tanterahana ny alakamisy 9 Novembre hoy izy ireo olom-pirenena na ny fanahivan-keviny androany. Maro araka izany ireo tsy vonina tanteraka izany noho ireo tsy fanarahan-dalàna maro hita ary manentana ny malagasy mpiray tandrazana tsy andray anjara amin'izany. Tsekena fifidianana tanterahina amin'ny 9 Novembre ho avy izao raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena nandritra ny hetsika fotsiny arahana tamin'ireo vondron'ny kandida. Amboletra tsy azo antoka ny vokatra antony hijoroana manoloana ny tsekena fifidianana tanterahina amin'ny 9 Novembre ho avy izao raha ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena nandritra ny hetsika fotsiny arahana tamin'ireo vondron'ny kandida. Amboletra tsy azo antoka ny vokatra antony hijoroana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna misy ankehitriny. Ya, zay zany dia solitena avy any Manjakandriny any faritra Vakinidina iny. Niakatra ty mba hijeriny toe-java-misy satria manohana isan'andro zay any toerana. Hafa ny vaovao renay amin'ireo aina manjery zany tonga any. Dia nanapa-kevitra mihitsy zay hoe andao mba hiakatra any tsika satria miray fo miray saina amin'ireo kandida zay milatsaka ho fidiny zay. Mahatsiaro ny fangirifirin'ny vahoaka, mahatsiaro ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany. Dia nanapa-kevitra mihitsy hoe andao tsika hiaraka anatevin-daharana aloha hijeriny zava-misy ihany fa ny vaovao renay ihany dia hafa fa tsy ohatran'izao zavatra misy izao. Ny faresen-dahatra eo le vaovao tsy marina moa miely ihany hoe milamina ny fitondram-panjakana, lamina ny tany sy ny firenena. Kanefa le zavatra ohatranay izao mahita ny zava-misy aty dia tena mahatsapa mihitsy hoe tsy mety le fifidianana fa mikorotana ny malagasy samy malagasy ny mpandrindra le fifidianana dia hita mihitsy hoe mitongilana dia mahatsiaro mihitsy zay hoe tsy mety ny ampandrosoana an'io aloha. Tsika tany tandalàna tokony joro amin'ny fahamarinana mandrakariva zany ireo mpitarika reo satria raha mpitarika no mivaralila dia tsarovy fa nanontaritina ara dia mety hanao tao foana. Andriamanitra tsy tia zavatra tsy fahamarinana izany ka mangataka amin'ny kandida Rajoely raha olo finoana dia tsara aloha ilay fifidianana fa tsy masony ary Andriamanitra tsy mba tompon'ny fikotranana fa tompon'ny filaminana. Dia tsara aloha ilay fifidianana mba tsy siny korotana ao aorian'ny izao 16 Novembre izao fa raha mizirizira dia hainao ny fihetsehany vahoaka fa tsy ho zakanao ny zavatra ataon'ny vahoaka. Miangavy fa olona finoana ianao fantatra ianao fa olon'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra tokony tsy azo tenenina fotsiny hoe fitiavana lehibe indrindra fa tanterahana izany hoe fitiavana lehibe indrindra. Raha manana fitiavana n'Andriamanitra ianao dia tokony ho tiany olombelona ary tena mijery ny fahatran'ny vahoaka malagasy, matoa ny vahoaka malagasy mijoro dia marary izy. Dia hitany tsara hoe zao ny vahoaka tsy makahala anazy sy vahoaka tsy tia anazy tsony fa reny vahoaka teny amin'ny coliseum reny tompoko zay avy eny antotam-pianaka dia vidiana volo reny mihitsy no mijoro ny vavim-belanay hoe 60 000 ozy izy no fanarahanay dia zao 20 000 namenanay dia miady be ran'ny lalanay ozy izy ho amin'ny androany nanomboka tany Ambatomainty hatrany Analamahintsy nitombo ireo olom-pirenena neo hevitra amin'ny fangatana ny fifidianana madio sy mangarahara. Nambaran'ireo zokiolona izay tonga nanotrina izany ny mahazava-dehibe ny tolona ankehitriny izy ireo izay mijoro ho an'ny taranaka sy ny taninjanaka. Zany fa zao ny tolo ity tsy maintsy atao fa tia tsy ho an'ny ihany lafa nitsika nefa mety vitavita ihany fa ho an'ny zanaka aman-jafy. Za zao fa 6 taona fa ina 70 taona mihitsy fa 70 nefa mbola mitolona tsy maintsy mandeha laha taloha za fa niaraka zany hoe tsy hanazava-betsaka aminareo ahako fa misy kotrany anay za fa niasa tao amin'ny Kimbanitra Valimany nareo fa niaraka hatramin'ny ely zay fa za na izy na niaraka amiko na izy tsy niaraka tamiko za tsy maintsy mandeha le tolomako faharesena andresy satria misy devoly eo alohantsika misy devoly fa oriantsika zany le devoly mandinindiny
raha zao no mitoy any zanako a efa mandeha zanako a zavitra eo fa mandeha any zavitra eo fa mandeha any fa zay misy aloha fa mbola mondialitra raha aloha hitanao za nanomboka nytolona nanomboka 72 a miady amin'le tsy fahafahana aloha ny tena tsy fahalalahana zay aloha voalohany indrindra fa zao a efa nanomboka 2009 ako a nitsiresy lahatra tamin'ity rangaty dia nandeha mijery ako a dia meratsy le fiainana za zany aloha raha ny fotoana ny ainako 70 taona zao a efa tsy dia hoe ela tsony fa tena malahelo be a mijery an'le zanako sy ny zafikelyko a tsy mba nahita zavatra tsara tamin'ny fiainana za nahita zavatra tsara mihitsy talohan'ny 2009 dia mbola mitolona ihany tsika efa hoe mitolontsika dia mitolona foana fa tsy manaiky an'izay valim-pifidianana eo dia efa hitanao fa efa midina dia mikrosy be mihitsiny efa tsy ohatrany tamin'ny andro nahita losi ny fahatanindranay fa zay zany a misaotra an'Andriamanitra nahita hoe fahatanindrana ny lamina malalaka ny fiainana nety teny fampieritriretana miveriny telo teny fampieritriretana ho an'ny préfet a sy mpitandro filaminana raha mahatsiaro teny nareo fa malagasy a dia jereo ny firenetsika fa iza mety rebrebe ny vazatsika jereo nareo zao ty misy ohatra anankiray anaporofona fa manjaka be mivahiny eto amintsika eto misy tanin'olona akoron-dranao mitomany le raha matobe zay a fa lasa totofan'ny olona amin'ny andro alina ny tamimbariny nefa efa misy vary maniry dia aiza mba ifetsehanareo préfet amin'izany nareo ny tompo mifahefany eto amin'ny tanàna sy ny fanjakana dia sao mba mety vahaolana ihany koa amin'reto kandida folo reto mba eno ihany le malagasy salaminareo a fa malagasy reo sao dia mba misy vahaolana ihany enonan'ireo le kandida folo reo sao dia mba hitondra vahaolana amin'ny firenena reo a fa ia dia miziriziry ianao a amin'ny malagasy ianao malagasy tsika fa ia mifanao ratsy jereo ny firenetsika karaha zay mbola mitoy zany a dia inona ny ainantsika eto amin'izany a raha mbola ino mipetraka ao dia tsisy fandrosoana ho antsika fa fotodrafitrasa navita izy fa mifiainam-bahoaka tsy navita izy dia jereo tsara ny firenetsika ry tapitandro filaminana jereo monsieur préfet a sao dia mba amin'ireo kandida folo reo mavaolana ho an'ity firenen'ity mba enory zareo fa iza miziriziry fotsiny ianao hoe mandeha fampitandro filaminana andravan'ireo sa malagasy tsika fa mba eno ihany le teniny hafa fa aiza dia ty teny ianao a tsy aivina trangy antom-pijoroana ireo olom-pirenena maro ny fitakiana amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ny ady amin'ny fantrana vokatry ny takaitra izay navelan'ny fanjakana rajoelina indrindra ny fitakiana ny tanitandalana fa tsy manaiky ny sy ny fifidianana izay atao amboletra ireo vahoaka n'Antsirabe ka nanao jiabe ampilaminana etsika fotsiny amakivaky ny tanàna n'Antsirabe nisy olon-tena nivondron'ireo kandida tonga tany an-toerana ny loholon'i Madagasikara nanatevina izany etsika izany andry nirina Andriamiarisoa Kolo Antsirabe tsy mikely sorokary tsy manaiky nisy ny fifidianana hatramin'ny farany izay atao amboletra eto amin'ny tany sy firenena ireo vahoaka n'Antsirabe no mamafisina izany tamin'ny alalan'ny etsika fotsy dia be ampilaminana izay nataony solontenany vondron'ireo kandidata ty atoerana namakivaky ny tanàna n'Antsirabe io tolakandro io tonga nanatevin-daharany ity etsika ity ny loholon'i Madagasikara rakotondrany be Michel ary nitondra hafatra avy amin'ny collectif de candidat ho an'ireo olo-pirenena eto Antsirabe misy hafatra maromaro nangatahan'zareo collectif ampitantsika eto amin'ny tombony vakina karatra fa izay hafatra zay koa dia hafatra amin'ny olo-pirenena manerana ny Madagasikara araka ny lazay doya ny collectif teo dia io andro fahaenina ambin'ny folo ny volana novembre io tompoko dia tsy andro fifidianana ho antsika satria fifidianana maloto sy feno osoko io fifidianana io ka manentana anareo tsy handeha hifidy fa ny olona mandeha mifidy amin'io dia velona hoe olona raitsy kombakomba amin'izay olona nanapotika ny firenena nanaboty ny malagasy napidina ny farim-piainana ny vahoaka malagasy noho izany dia tokony mailomailontsika
manomboka androany raha pitso dia fa mijery tsara zay zavatra heverinareo fa hita fa misy oso mety eo fividianana vory sy ny zavatra maro samihafa ary amin'izany ny ankamaroantsika dia manana telefôny portable dia toko alaina sary izany angalana profy ametrahana fitoriana ny fitoriana moa araka ny kabary nataoko tamin'ny sabotsy teo dia fa napetraka ny ramatoa voany antenera pirenena ramatoa Kristine Razanamasoa teo anivony sevy zay zavatra rehetrarehetra mitakina-reo dia efa tafapetraka ara-pomba ofisialy any amin'ny seny raha io daty 9 Novembre io no asina fitenena dia mbola manamafy ny candidat fa tsy tokony mandeha mifidy ny olona mitombo ary ny afatra farany dia hoe tsy mbola nisy fanjakana teto Madagasikara nandesy ny tolom-bao andesitsika amin'ny tompoko itony ny tompony araka izany dia mazava fa mitontolona ho an'ny fanavotam-pirenena ary tsy anaikatra amin'ny farany amin'ny fanatotosanany fifidianana izay mitanila sy fenosoka ny solotenany vondron'ireo kandidat avy eto amin'ny fatrofakina karatra isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fosika dia miverina eto aorin'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Taverna somatsara toranty ny tapany faharoa ny fampahalam-baovao isoarana hatrany ianao mbola manaraka mialohan'ny anarahantsika ireo vaovao misongadina samihafa maro indrindra mahakasika ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena dia andao fantarina fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly tamin'ny sabotsy lasa teo ny tranom-boky na sy mpanavaozana ao amin'ny Alliance Française de tous les âges anome tolotra vaovao any rehetra ihany koa ny Alliance Française any an-toerana ka ankoatra ireo mpikambana azo tombony ihany koa ireo mpianatra. Tanteraka ny asabotsy fa 1 ny volana novambra lasa teo ny fanokafana ny tranom-boky izay nohavaozana nandritra ny 2 volana ao amin'ny Alliance Française de tous les âges. Maro ny tolotra omena ireo mpikambana ao raha ny fanazavana. Androany zany nanokafana ireo fanavaozana aseho natao nandritra ny 2 volana zay. Tsara marihana fa ny fanavaozana na vita dia ny amafisina ny tranom-boky tsika eto Toliara zay ahitana boky marobe amin'izao. Ankoatsin'ireo boky zay ho hitanareo dia afaka mananao internet na tranokala koa isika ato amin'ny alliance rehefa membre dia mahaimaim-poana zany rehetsarehetra zany. Misy ordinateur eo natolotra ho antsika miisa 7 be izao sy tablette 7 ihany koa natao ho an'ny membre rehetsarehetra ireo. Ankoatsin'izay misy toerana azo isotsoana ifampiresahana milamindamina tsara koa izay atao hoe café du Vaovao-Trano. Zay rehetsarehetra izay tompoko dia natao ho antsika voaka ny Toliara. Fa ny zava-dehibe indrindra misy koa atao hoe Vaovao-Kara zay ho antsika mpanakanto eto Toliara na mpanao sodoko
mpanao sary rehetrarehetra artiste la mozika moa zany fa tsy anganiny zany tongava re le olona fa fanavaozana miaraka amin'ny matériel marobe no ato amintsika Toliara. Ankoatr'izany, anome tolotra vaovao an-drehetra ihany koa izy ireo. Anisan'izany ny fifanarahana atao amin'ireo sekoly rehetra, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, anampiana ireo mpianatra hisitraka ireo zava-misy ao aminy toy ny famakiam-boky sy ny sisa. L'Alliance va proposer des conventions à tous les établissements scolaires publics et privés de la ville de Tuléar pour faciliter l'accès à la lecture, au savoir et diminuer les risques d'inclusion pour la ville. Donc voilà, tout ça, ce seront des petites conventions qui partiront prochainement, d'ici le début de l'année prochaine. On parle de tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est dans les médiathèques aujourd'hui des plans qui permettent d'amener une convivialité. Voilà, ce n'est pas qu'une bibliothèque, c'est pas qu'un parc informatique. C'est pas qu'un endroit où on se connecte au Wi-Fi, c'est aussi un endroit où on se retrouve, où on partage des moments ensemble, quels qu'ils soient, et tous les services de l'Alliance permettront d'accueillir diverses demandes, comme des conférences, comme voilà, des dépôts d'accueil, des fêtes évidemment, parce que ça va aller ensemble. Araka izany, manentana ny mpon'ny Toliara ry zareo avy ao amin'ny Alliance Française de Tuléar mba ho tonga ary hiditra ho mpikambana ao aminy. Izy ireo moa izay miara-miasa amin'ny sehatra hafa maro toy ny Société Pragmatec, ny Orange Madagascar sy ny sisa. Fanomboka amin'ny fomba ofisialy ny alarobia 12 novambra ho avy izao ihany koa ny fahafahana miditra amin'ny plateforme Kartine izay fomba anamorana ny fahafahany Madagasikara manafatra sy mividy entana amin'ny tranokala Amazon.fr. Fiara-miasa mivantana eo amin'ny orinasa Manova sy ny Amazon.fr. Tsy mbola misy livraison direct maketo Madagasikara hatreto ireo entana farana amin'ny tranokala Amazon.fr hoy ny tompony andraikitry ny orinasa Manova. Antony amoahana amin'ny fomba ofisialy ilay plateforme Kartine ny alarobia 12 novambra ho avy izao anamorana ny fahafahany Madagasikara miroso amin'izay fanafarana sy fividianana entana amin'ny tranokala Amazon.fr izay. Panjika Madagasikara ho avy izao ny fetin'ny 40 taona nino izahay fa mety anampy an'ireo mpianakaviana amin'ny fanafarana entana na ny fividianana entana ho an'izay fetin'ny 40 taona izay. Ary belohan'izay ao anatin'ny fotoanan'ny Black Friday sika izao raha tsy diso izahay, izany hoe mety ahafahany tsirairay ihany koa manano ohatra fiaina ambidy ao amin'ny sitan'ny Amazon.fr. Ho an'ireo mpanjifa manafatretana manomboka ny 12 novambra hatramin'ny 9 desambra ho avy izao isy ny fihenam-bidy atolotry ny orinasa Manova amin'ny alalan'ny code promo atolotry ireto farany. Hatramin'ny 1 volana desambra zany izay mpividy ka mampiasa ny code promo io ka ny vidin'ny entana ny commande ilay matolo zany fa tsy voatery ny article anankiray ao anatin'ny commande dia mihoatra ny 100 € dia omena izy 100 000 ariary de réduction. 100 000 ariary de réduction raha oharina amin'ny 100 € dia ataontsika hoe eo amin'ny manodidina amin'ny 500 manodidina ny 500. Manomboka amin'ny 20 € isaky ny kilo araka izany. Ny sanda ny fanafarana entana amin'ity tranokala Amazon.fr ity miala ny Frantsa maketo Madagasikara raha ny fanazavana. 7 amin'ny 12 andro kosa ny feptaona fa ny orinasa Manova amin'ny alalan'ny Kartine manao ny livraison. Iverenantsika ny mahakasika ny fividianana dia fividianana madio sy mangarahara no takiana hoy ny vondron'ny kandida Androany. Mbola tsy feno ihany koa ny fepetra amin'izany ary tsy hijanona ny tolona izay efa natao izy ireo miantso ny olom-pirenena hanao toy ny tsy misy ny andro ny 12 novambra izy ireo. Ny alarana efson. Tsy anaiky ny fifidianana fenoska hatramin'ny farany ireo vondron'ny kandida, tsy izy ireo ihany no mahita izantsy tsy fahatombanana izantsy raha ny fanazavana. Vokatra izany, tsy hijanona fa hitohy hatramin'ny farany ny hetsika izay efa natao raha ny fanazavana. Mazava ho azy fa dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny voalazana lalam-panorenana izany toe-tsaina ny tondrana ny fanomanana ny fifidianana ity. Ary izay mbola anamafisanay ny fandavanay ny fisian'ny fifidianana amin'ny lakamisy izao
ka miantso ny voaka malagasy tsy vaky volo manao tony tsy isy io fifidianana amin'ny alakamisy ho avy zao io satria fifidianana tsy ara-dalàna, fifidianana amin'ny tanila ary fifidianana efa tsy ekeny ny hery-velona rehetrrehetra eto Madagasikara satria mety hiteraka fisaraham-bazana eto amin'ny firenena. Izahay matoa milatsaka ho fidina dia hitondra ny Madagasikara fa tsy sanatria akoriny hitondra andian'olona fotsiny izay manohana anay. Zay ny mahasamy hafa amin'ity fifidianana tiana atao ity. Mieritreritra ny olona sasany fa hoe tsy misy ireo vahoaka izay miantso sy manao antsoavo amin'ny ahazahoana izay fifidianana madio sy mangarahara zay ka izay ny heviny sy ny tolo-kevitra any no entina hitantanana n'ity firenena ity. Be ny hetsika fotsy mbola mitohy foana ary hitanareo fa efa niova endrika risy satria misy ireo olom-pirenena izay tsy mandray anjara atao anatin'ny diabe ohatra omaly fa manao hetsika manokana ihany koa nanodidina ny fariana nosy. Eto dia manao antsoavo zay amin'ny olona rehetrarehetra hanohy ny tolona araka ny voalaza androany ivoaka andalam-be rapitso dia miandro ny toromarika izay omeny ny tompona andraikisa-tsokajiny fa indrindra hanohy an'izay hetsika efa nirahana natomboka nandritra ny ray volana mahery zao. Tsy tokony hijanona isika raha tsy azontsika ny tanjona iombonana dia ny ananan'ny Madagasikara fifidianana madio mangarahara ary indrindra lavitry ny korotana izay tiana hovolena eto amin'ny firenena. Dia mafisinay foana fa tsy misy aminay io fifidianana amin'ny 24 ny volana novembre io. Tsy izay rery ihany no miteny an'izany fa raha ny eno ianareo na ny nonce apostolika na ny finoana hafa na ny FFKM dia samy miteny daholo fa tsy mety io fifidianana io. Eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena ray manontolo ny ray aman-dreny ara-drazana izy indray mbola endrasantsika hiteny vao mba hisokatra ny sofon'ireo gouvernemanta tsy ara-dalàna izay mipetraka amin'izao fotoana izao ireo. No amafisin'ireo kandida hafa tsy feno ny fepetra amin'nisy fametrahana fifidianana madio sy mangarage. Kandida miisa 10 amin'ny 13 no tsy manaiky ny fifidianana izay atao ny fa 14 ny volana novambra ho avy izao. Mbola maro ihany koa ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana avy amin'ny seni no tsy tonga eny ifotony. Tranga amintsika miteny zao dia voalohany aloha hitantsika fatapoko fatapam-pirenena fa ny fandefasan'ny seni zany ny matériel électoral ao ny urne, ao ny bulletin de vote, ao ny taratasy rehetra momba amin'ny fifidianana dia loza amin'ny tatao satria betsaka ny tsy tonga any amin'ny toerana ary misy olana ny fitaterana ary eo ihany koa mbola vao maika ihany koa feno osika le zavatra rehetra. Donc zany hitanareo ngamba ny reny amin'ny tambazotra reny na kara-pifidianana na inona tena anatin'ny olana tanteraka. Eo ihany koa ny olona zay ataontsika hoe senia dia vao miara tsy miankina amin'ny fifidianana kanefany hitanareo fa miankina tanteraka amin'ny fanjakana senia ankehitriny tsy mitovy amin'ny senia taloha. Ny senia ankehitriny zany dia tafiditra anatin'ny hoe mampiasa ny agent de l'État ao ny délégué mpanjakana ao ihany koa ny assistant d'administration ao le seni rehetra rasa mandragaiky ny seni rehetra zany chef fokotany anatin'izany sisa dia miankina avy aty amin'ny fanjakana. Hitanareo mandeha mitambazotra reny ny chef fokotany mangataka sponsor amin'olona tsotra hikarakarana fifidianana, fifidianana isoloir, fianaovana zavatra rehetra zay ao anatin'ny bureau fifidianana. Dia farany ny tsika niezaka foana nanao urne transparente ankehitriny zany vitsy ny urne transparente tonga ao amin'ny seni ary no ampiasain'ny seni. Donc zany vao maika zany manamarina fa tsy azo ekena ny fikarakarana fifidianana atao amboletra salamin'ny ankehitriny. Dia ny farany baiko zay nameny président par intérim sy ny premier ministre amin'ny seni dia hoe fantatray fa tsy ampy ny vola, fantatray fa tsy tonombana ny fifidianana fa dia tsy maintsy manao le fifidianana na roa na ino kidony na ino kiatra na ahoana ary ny zavatra hitranga
fa dia tsy maintsy atao amboletra zany le fividianana atao amin'ny 9 novembre. Maro ny tsindrina azy ireo fa kandida sy ny mpanaradia azy tamin'ny diabesha izay nataon'izy ireo tsy misy ny fahafahana maneho hevitra fa tsindry sy ny hery famoretana no mahazo ny vahoaka ary ny fanazavana. Araka ny tatitra voaray misy 12 ireo olona analefa any amponja sy ara-dalàna nandritra izay saray volana nanaovana ny hetsika fotsy izay raha ny fanazavana. Manodidina ny 10 kosa ankilany ireo naratra katafiditra ao anatin'izany ireo mpano gazety nanatanteraka ny asany. Manoloana ny fanambarana nataon'ito ny pampanololalana izay milaza fa mahavoasazy ny fitariana ireo olona tsy fidy namaly izany ireo vondrony kandida androany mampametra-panontaniana ho izy ireo no hoe rehefa inona sy iza no vetivety dia mamaly ny atao ny pampanololalana nambaran'izy ireo fa tokony hitovy ny fampanajana ny lalàna sy ny fampiarana izany. Marobe ireo fandikan-dalàna izay hodin'ny atao ny pampanololalana tsy hita. Manoloana ny toedrara misy eto amin'ny firenena mampametra-panontaniana ny fipetraky ny tony pampanololalana rehefa raha tohinina sy mahakasika an'iza dia vetivety dia mamaly sy mampafantatra ny lalàna misy eto amin'ny firenena ny tony pampanololalana. Rehefa iza dia miatra amin'ny lalàna misy fa rehefa iza dia tsy miatra amin'ny lalàna ary hodina tsy misy sy tsy hita mihitsy izany. Manoloana ny fiatrehana ny fividianana izay feno osika izay anetanana ny olom-pirenena tsy anakizany vetivety dia namaly ny tony pampanololalana ary nilaza fa mahavoasazy ny fitariana ireo olona tsy fidy. Aiza ny fampanajana ny lalàna amin'ireo atranga osika sy alabato maro manitsakitsaka ny lalàna fehizoro 12 atsipika aotraotra valo mikasika ny fitondrana ankapobeny ny fividianana sy ny fisapa-kevi-bahoaka izay miseho raha tsy ijery afa-tsy nisy ataty amin'ny 4 farany. Mazava ihany koa fa ny voalaza ao anatiny nisy anjiny fa 920 fa hiaran'ny sazy roa hatramin'ny 5 taona an-tranomaisina ary alamandy 4 hatramin'ny 4 tapitrisa ariary izay rehetra mampanoratra anarana tsy aradrarany ao anatin'ny lisy mpividianana amin'ny anarana sandoka na tamin'ny alalan'ny fampiasana tetika na fanambarana misy fitaka na inona izany na inona na mangataka ka avoasoratra anatin'ny lisitra roa na maromaro. Tsy ainona feo fa makasika izany sy ny tony pampanololalana. Aiza ihany koa fa ny famalina ny fitoriana izay napetraka ireo kandida amin'ny fampitehana ny fananan'izy ireo sy ny fikasana hafifofona ny an'izy ireo izay niarahany rehetra nahita. Ny voalohany aloha dia ampatsahivana ny notonian'ny mpanao fa mahary voasazy mihitsy koa ny fanombana fananan'olona dia mba miangavy azy zay mba hijery andreo fitoriana zay tonga teo aminy kanefa tsisy tohany hatramin'izao fanombana fananan'olona satria maro ny fanananay simba ary ireo olona mahavoasazy ihany koa ho an'ny mpitandro ny filaminana zay mandratra olona ankitsim-po zao ka manantena ny tonian'ny mpanao lalàna zay mba handray fepetra amin'ny mampitsara azy koa ka ampiantso an'ireo mpitandro ny filaminana zay hitantsika tamin'ny anao manjery rehetra fa nandratra ampahabe maso vahoaka malagasy an-tanam-polo ka raha ohatra tena ampiatra ny lalàna mariny tsika dia tokony tsy tongilana amin'ny fampiarana ny lalàna ary oka atsahatra ilay fampitahorana safy be mantsina amin'izao fotoana izao izahay dia manamafy fa tsy fantatray io fifidianana amin'ny 9 ny volana novembre io aminay dia ohatrany tsy misy izy io satria zay tsy mankatohany io fifidianana io zoanay zany ary amin'ny olo-pirenenanay zoanay manana ny eritreritra ny tsy fankazahoana ny fifidianana io ka na iza tsy afaka anakana anay amin'izany safidina izany satria safidy malalaka zany ary rehefa ampiarina ny lalàna dia ampiaro amin'ny olona rehetrarehetra fa araky ny voalaza teny amin'ny fikonan-doha teny amin'ny antenimera-pireneny reny ny tantara mbola hitsarantsika tsirairay avy amin'ny zavatra nataontsika satria na izy tsika zay tsy voatsara amin'ny fanjakan'olombelona dia tsy maintsy ho tsarany ny fanjakan'ny lanitra. Efa betsaka nareo namoaka an'ireny tsy ara-dalàna ireny vao androany ohatra zao no nilaza fa natao amboletra ny fidirana natao amin'ny kianja tany ambadiboeny hitantsika ireny fitaomana ny fitaovana anaovana fifidianana amin'ny resaka taxi brosy hita antsika ihany koa ireny tany mandoto ny fihetsoana n'ireo mpampianatra tsy maintsy anatrika ny fampelezan-kevitra ny kandida anankiray dia tanina ny olona tsirairay avy tsika vahoaka malagasy tsy vaky volo mba sa ampiseho ireny tsy fanarahan-dalàna rehetra eny dia hoentsika ny amin'ny ramatoa toy ny amin'ny mpanao lalàna ireny tsy fanarahan-dalàna rehetrarehetra eny mba handraisan'ny fepetra ihany koa satria tsy henontsika mihitsy izy ny teny
hoe araky ny lalàna 2018-008 dia ny fividianana vato ny fividianana safidy dia voenjika ny lalàna ka manao antsoava aminao raha matoa toy ny ampanao lalàna apiaro mivoaka malagasy tsy vaky volo ny lalàna satria misy lalàna any koa manenjika an'ireny olona mividiny vaton'ny olona ireny manenjika an'ireny olona tsy napiditra ny anara-mifito tao anatin'ny fividianana manenjika an'ireny olona zay manotokodina ny safidim-bahoaka ireny dia mba ho tandalàna maro ny Madagasikara amin'izay fotoana izay. Raha rapitiny izay hatrany dia nanao fanambarana androany vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny fanena lehilanana fa tsy feno ny fepetra ahafahan'ny vahoaka malagasy maroso amin'ny fividianana ny fahenonany be folo ny volana novambra ho avy izao namafisy ny hatrany fa tandidin-doza ny fiainam-pirenena ankehitriny ary tompona ndraikitra feno amin'izay loza mety hitranga eto amin'ny firenena ireo izay mikiry biby anatanteraka izany ity farany izay miantso hatrany ireo herovelona rehetra hifampidinika andatabatra boribory tadiavam-baolana malona ny toedrara eto amin'ny firenena fanampanazavana ny farany tolakandro ny 13 novambra 2024 dia niaona tamin'ny diplomaty avy amin'ny vondrona européenne sy ambasadiny Japana, Angleterre, Afrika Atsimo ary Rosia ny vovonana. Nanamarika ny vovonana nandritran'izany fa tsy fivondronan'ny mpanohitra ny rafitra saingy tsy makatò fifidianana tsy manaraka ny fenitra izany hoe fifidianana tereko masaka na atao tery-vaimanta fifidianana madio milamina mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary ekeny rehetra no ilaina ho an'ny firenena mandala ny demokrasia. Nanamafy ihany koa ny vovonana fa ny didy maro navoaka ny ACC no isan'ny tranga nahatonga ny disadisa. Raha tsy maintsy hirosona ny fifidianana dia manambara ny vovonana fa tompona andraikitra tanteraka amin'izay loza mety hitranga eto amin'ny firenena izay rehetra mikiry biby hanao fifidianana amin'ny 9 novambra 2024. Mitondra ireo pombasy ny antoko politika miaradia aminy tsy andeha androtsabato ny alakamisy 9 novambra ho avy izao ny vovonana RMDM araka ny fanambaran'izy ireo tamin'ity androany ity tsy feno ny fepetra ahafahana mahazo fifidianana madio sy mangarara ka tsy azo ekena ny anatanterana ny fifidianana ao anaty osoka raha ny fanambarana hatrany. Henri Florian. Mbola namafisy ny teo anivony RMDM manana rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany araky ny fanambaran'izy ireo fa mia mitombona hatrany ny maha tsy mahafeno ny fepetra ahafahana mahazo ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra raha ny zava-nisy hatramin'izay ka hatramin'izao no jerena namafisin'izy ireo tao anatin'ny fanambarana izay nataony ihany koa ny fitaomana ny mpanaradia azy tsy andray anjara amin'ny fifidianana ny alakamisy ho avy izao tsy anaiky ny fanatanterahana amboletra anty fifidianana ho atao ity izahay fatelo tsy ekenay ny anomezana fahefana an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoely na ino idona na ino hiatra eto amin'ity firenena ity na hoterena takony ahoana no anomezanareo fahefana azy zay tsy anaiky an'izany. Ankoatr'io nambaran'izy ireo ny koa fa tsy anaika hatramin'ny farany nivokatra misy eo izy ireo no nivokatra efa feno osaka sahady raha ny fanazavana. Mbola azo ataony miemitra, mbola azo ataony manajanona an'io kanefa raha miziriziry tsy maintsy aloha ianareo tomponatoka ianareo am'izay mety hitranga ianareo manana fahaiza manao azy zany dia tomponatoka na iza na communauté internationale anaiky an'io na ny CNI anatanteraka an'io na ny ACC zay miziriziry anao an'io tomponatoka ianareo ary ho raisinay ho tompony zavatra rehetra zay mitsanga eto amin'ity firenena ity na inona zavatra misy eto na ino zavatra misy eto zay ny antony iatsona ny mpanao gazety androany tsy hoe masiky zay fa sarotiny ny amin'ity firenena iaraha manan'ity tsy hoe zay tezitra tsy zay akory fa te ampiseho zay
fa firenena iaraha manana samy sarotintsika ny amin'ity tandrazana iarahantsika manan'ity. Tantidindozany ny firenena malagasy amin'ny fanatanterahana ny fifidianana mitindra mitoraka ity izay atao amboletra raha ny fanazavana izay tsy mbola hita nadritra ny zoram-pifidianana rehetra ny fadimby teto amintsika. Naharitra ora telo ny fihaonana teo amin'ny collectif des candidats sy ireo délégation avy amin'ny SADC izay mamita iraka eto Madagasikara ho malariva teny Ivandry. Fotoana izay namafisa ny vondry ny candidat ny tsy fahafenoany fepetra ahafahana manatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena izay terena atao afaka roa andro. Nandritra ny fihaonana mikatotrano malariva teny Ivandry, ny aonan'ny SADC sy ny vondry ny candidat no namafisa ny ireto farany. Ny tsy fahatombanana maro samihafa hita manoloana ny zotra-pifidianana amin'izao fotoana izao. Naharitra ora telo ny fihaonana teo anivon'ireo tondra izany malariva izany teny Ivandry ity. Teboka maromaro tao anatin'ilay recommandation miisa 7 nomena azy ireo no sy no tanterana hatramin'izao fotoana izao ho ny candidat Rola Ratsiraka. Ary isany mahatonga ny collectif des candidats milaza fa tsy feno ny fepetra afahana miatrika ampilaminana ny fifidianana. Tenena tamin'izao daholo moa zavatra rehetra ary nangatana aminy satria izy manana le procédure dia manana le standard zany hoe ohatran'izao ny aminay ny élection hoe madio sy mangarahara rekeny rehetra. Dia rehefa nanontaniana izy hoe hitanareo fa élection adio sy mangarahara sy ekeny rehetra ve tsy mbola tsy afaka mamaly izy fa mbola henony olona maromaro. Nisy zavatra tenena tamin'izareo zay tsy nitanterahana fa nataony tanatin'ny rapport de mission kanefa tsy nitanterahana ary tsy nasainy nitanterahany fitondrana natazany ohatra ny hoe zay tsy libre tsara manao manifestation anatizany ny hoe tsy afahanay mandalo amin'ny télévision nationale fa ho hitasika io fa mbola iona amin'ny olona sasasasana izy. Namefatra ny filotoaloha marikaravalmanina fa amafisiny amin'ny antanatohatra ambonimbony kokoa ny dingana ataon'izy ireo nateo aza ny fihaonana tamin'ny solonterany SADC mba mita iraka amintsika izy. Ny fihaonana tamin'ny SADC tena ampahafantaranareo dia olona tsy matapakahatra ny lasa ty. Dia izay no mahatonga anay amin'izao fotoana izao nda hiresaka mivantana amin'ny président-ny Troïka na ny satria ny chef ny Troïka zay moko amin'ny SADC. Zay ny resahanay fa zareo tena niaiky fa nangataka fiheviana avy taty dia tsy nahazo amin'ilay visa, tsy nahazo autorisation tamin'ny gouvernement. Zay ny resahany teo. Tsy maintsy iresaka mivantana ny Troïka tsery zay na le hoe chef na le président Troïka ny président Zambie. Tonga dia resahanay zao hoe tsy mety io fa na zareo raha mahita zay resaka taty ary mahatsapy izy fa tena tsy rempli les conditions kanefa tsy afaka manizy no fahefana operatana tsy ahafahana manapa-kevitra. Namafisy ny vondrony candidat fa mitoy ny tolona ataon'izy ireo ho fampanajana ny tanitandalàna indrindra fa niady atao amin'ny tokony anajana ny voalaza ny lalam-panorenana. Nambarin'izy ireo ihany koa fa tsy tomomba naraka ny tokony ho izy ny fikirakirana ny fifidianana ary izany no antony mahatonga azy ireo manao ny hetsika amin'izao fotoana izao. Ny malagasy ny tokony hamany olana ny malagasy io ny solotena ny vondry ny candidat nandritra ny fandatrana manokana mikasika ny fifidianana sy ny fahatongavana ireo solotena ny SADC. Nampafantarana ny SADC ny fisian'ireo mpanara-maso ny fifidianana izay nokaramaina manokana hoy ny vondry ny candidat. Fanajajena. Mifanaraka marina amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary tena demokratika ve ny zava-mitranga eto Madagasikara. Io ny fanontaniana napetraka tamin'ny solotenan'ny SADC izay tonga eto Madagasikara ka niona tamin'ny vondrony candidat. Manamafy ny ayahin'ireo vondrony candidat ny zava-misy amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Nosakanana ary zareo tsy ho tonga teto efa herinandro maromaro raha efa hita hoe manomboka tsy milamina ny zotra-pifidianana teto. Inona ny antony anakana ny fanjakana azy? Zany hoe mitanila zany le fanjakana. Satria le fanjakana nge tsy tokony hitanila le gouvernement tany-tsay io fa tokony ampise hoe mitena voafehan tsara le fifidianana madio mangarahara. Inona tokony anafenany ary ny anakanan'ny olona tsy jery ny zavatra miseho eto. Raha nijery zareo dia tokony narana hitsika hoe tsy mety zany fifidianana zany namiteniteny foana nareo candidat folo fa dia tokony toizana foana ny zotra-pifidianana fa maninona sakanana. Dia le fanakanana zany dia efa pirofo anankiray fa matahotra ny mangarahara ary pirofo roa ihany koa milaza fa mitanila le fitondrana. Mitanila tanteraka dia zay tsy mampety an'io fifidianana io. Nampafantarina ny SADC ihany koa ny fisian'ireo mpanara-maso fifidianana izay nokaramaina manokana hoy ny vondrony candidat. Ireo mpanara-maso ireo izay miparitaka manerana ny nosy. Feno observateur tonga eto olona karamaina tonga eto asiana manao déclaration
ohatran'le malo mivoaka tamin'ny televizion nino ohatra raha nga tsy fantatra anarany iny a tsy haiko ny anarana teo semaka sa inona le izy a dia lazaina fa hoe manara-maso amin'ny fifidianana izy tonga eto tsara anaovana fanady adiny reny mpitandro amin'ny filaminana satria olona vai izy reny a tsy fata-pehevina nefa manao déclaration a zay mety manohitohina ny filaminana eto Madagasikara fa tsy ny olona tsy maninny ery a no samborina maneho hevitra mpilaminana fa dia reny dia ampiakarina amin'ny televiziona mana dia azagarintsika avoaka malagasy a raha afaka ndray andro ndroa andro a dia hiteny daholo ty olona rehetrarehetra ty milaza fa hoe misy an'izao hoe mety io satria olona nkaramainy reny tonga teto no mafisy ny solotena ny vondron'ny kandida teto fa ny anara-maso ny fampanaran-dalàna sy ny fizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana no antony natongavana ireo solotenany sadek nampatahivina azy ireo araka izany ny tokony hijerena akaiky na manaraka ny fizotry ny fifidianana madio sy mangarahara manaja ny lalàna ny fikarakarana ny fifidianana na ty ny malagasy ihany no tokony hamahany olany malagasy ka ny anajan'ny mpitondra ireo fenitra mahatany tandalàna ny firenena iray no tokony ho jeren'ireo solotena ny sadek akaiky amiana ny fitadiavam-baolana andatabatra boribory manoloana ny toejava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izay mety afara amin'ny fifandonana isan'ny malagasy hoy ny groupe national de médiation olana amin'ny fanatanteran'izany ny tsy fahatongavan'ny candidat Andry Rajoelina na ny solitenany amin'izay antso ataon'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena onona saina miditra antsehatra amin'ny fanelanelana manoloana ny krizy izay manambana eto Madagasikara ny GNM na ny groupe national de médiation olana mandeha ily izany noho ny tsy fahatongavany candidat Andry Rajoelina izay efa nantsoina hatrany tamin'ny androany zany médiation dia miziriziry nandefa zany zay a karazana fanontaniana tsoratra en 4 points dia mamaly izy tsara hatram'izao mbola tsisy namaly zareo amin'ny numéro 3 moa zany dia mbola tsy aloha dia tsorina fa tsy mbola tsy nanana contact amizay mbola tsy nanatona zany izy fa dia zareo zany dia anao élection ngamba après ny élection izy mety ho avy resaka amizay hitantsika io moa zany mandra-pahatonga an'laka misy hoe izy sa tsy izy ny fifidiana samyny mbola miandrotsika fa ny mpandehanela dia mandeha foana navita ary ny fifidiana dia mbola mandeha foana fa zadingy fa ny crise ngy tsy dia crise ngy ho foana itony fanelanelana ny soroana ny krizy aorinan'ny fifidianana hoy ny groupe national de médiation ka teboka efatra lehibe no hitadiavam-baolana ireo elivelona isan'ny tokony eto amin'ny firenena zay niaona taminay a dia samy nilaza fa misy lesoka lalipaka tokony ho arenina tokony hodiniana pitoniana zany rehetra zany a mba hahafahantsika manala olana sy mandroso arak'izany dia nandefa taratasy a amin'ireo candidat filoham-pirenena zay tamin'ny zoma 10 novembre teo a nanaingy azy ireo a mba hamosaka ireo tsangakevitra zay hijoroany no soritana mazava tamin'izany a fa manodidina teboka efatra lehibe ny fototry ny olana amin'ny firenena mikiasika ny zo-pirenena ireo mpilatsaka ho fidiana filoham-pirenena eto Madagasikara ny fanajana ireo lalàna manan-kery eto amin'ny firenena ny fangahararany ny zotra-pifidianana ny fitany laniny ny fanjakana mahita izahay fa tsy tokony ho safisafona fotsiny ireo teboka ireo fa tokony hodiniana andatabatra boribory hitediavana vahaolana maharitra mba tsy hiverimberenana matetika eto amin'ny firenena ny krizy izay mitondra fahantrana hatrany ho an'ny vahoaka malagasy miantso ireo erivelona isan'ny tokony indrindra ny mpanao politika ny groupe national de médiation ametraka ambony ny tombontsoany maro anisy ka ampandefitra ny tombontso manokana amin'izao toedra raha misy eto amin'ny firenena izao fa tonga hatramin'ny fiantohana fikambanana mpanara-maso fifidianana veto antoerana sy avy any ivelany ny mpanaradia amin'ny candidat Andry Rajoelina anehoana fa ara-dalàna ny fifidianana ny fahenina amby folo ny volana novambra izao porofon'izany maro ireo fikambanana voasambany amin'ity no anara-maso ny fifidianana fanadiadiana 20 ireo fikambanana mpanara-maso ny fifidianana avy eto an-toerana 20 ny avy any ivelany araka ny antota taratasy azo teo anivon'ny voamera maleo teny misana ny fifidianana raha ny ango-baovao sy ny fikarohana nataon'ny mpanao gazety
misy amin'ireo fikambanana mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana no tsy hita hoe nanaramaso ny fifidianana taiza sy oviana sy manana ny fahaiza manao toy ny ahoana amin'izay resaka fifidianana izay fa dia fantatra fa anaramaso ity fifidianana ity sa ve ho ny fanontaniana mipetraka everin'izy ireo fizarana azy izany atao hoe fifidianana filoham-pirenena izany ka amin'io 12 novembre no isantarana azy ny azo antoka maro raha ny isa no resahana satria raha tsy nisy azy ireo tsy tonga amin'izany 20 izany na azo ny fankataovana avy amin'ny seni fa anaramaso ity fifidianana ity ohatra amin'izany araka ny fikarohana natao misy ny fikambanan'ny mpiasa miavitra fikambanan'ny mpivarotra eto anivon'ny tsenabe anampitatafika sehatra ivoaran'ny vehivavy malagasy association sebas groupe asandratsika avy i Madagasikara groupe artistique théâtral de Fort Dauphin association mpiasa afaka aba mivondrona association ikalangita association force association fanairana amokatra ny saina mba hiary nasionaly raha tsy hitanisa afatsy ireo fa raha maro ny tsy fantatra amin'ireo milaza fampanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana tsy vitsy ihany koa ireo tsy hita amin'ny internet sy fikaroam-baovao samihafa amin'ireo milaza fa fikambanana mpanaramaso ny fifidianana avy any ivelany ao ireo fantatra fa efa tsy nanao izany asa izany tsony nandritra ny taona maro saingy io fa eto Madagasikara indray no ahitana azy amin'ity fifidianana ity raha tsy hitanisy afa-tsy ny association action femme et développement association une vie un espoir pour tous association observatoire africaine pour la paix l'unité et le développement SOS volontaire pour la paix et le développement ireo izay tsy hita amin'ny tambazotra tserasera sy tranokala samihafa hoe nanaramaso ny fifidianana tamina firenena taiza ni ONG Groupe International pour la promotion de la démocratie et du système électoral tamin'ny taona 2012 no namoaka tatitra farany ary tamin'ny Facebook no nahitana izany hoe 10 taona lasa izay raha nanontaniany mpanao gazety ny filohan'ny fanabeazana olo-pirenena KMF Knoe naneo androany fa anaramaso ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana na ny avy eto an-toerana izany na ny avy any ivelany ka anao tatitra mifanandrify amin'izany amin'ny fotoana mahamety azy zahay moa zany tsy tahitsara an'le hoe misy observateur anankiray ity dia hitsara azy zahay fa tsy mety ny ataonao na ohatran'izay fa araka ny nambaranay na izahay koa mbola miobserve an'ireny observateur reny ary rehefa tonga ny fotoana ilazanay ny vokatry ny observation orinany nanambaranay teo zany dia mbo ambaranay ny fomba fiderinay hoe ity observation anankiray ity ny observateur anankiray dia hitanay fa ny tanila fa mbola tsy androana angamba ny fotoana ahafanay milaza zay satria mbola eo pijerena sy ampanamporofona ny antony mahatonga ny zavatra rehetra zany ambana tsivina tamin'ny taona 2012 ny isa 570 ireo fikambanana mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana sy avy any ivelany izany hoe nitombo avy 1 mahery tamin'ity taona ity ka tafiakatra 200 atreto tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2012 telo herinandro mialohan'ny andro an-datsaham-bato dia efa tonga teto an-toerana fa tamin'ity andro vitsy mialohan'ny fifidianana ny teo anivon'ny SADC vao tonga teto Madagasikara teo ihany koa ny vondrona Europeanina izay nandefa mpanaramaso ny fifidianana misy 700 tamin'ny taona 2012 ka ny 450 tamin'ireo efa teto enina herinandro alohan'ny fifidianana nijery ny fitaovana hiatrehana ny fifidianana ny fampielezan-kevitra ny zava-nisy nandritra ny androm-pifidianana ny famoahana ny vokatra vonjomaika sy nanaramaso ireo fitarainana maro samihafa raha ny 470 nanaramaso tao anatina fepitoana fohy ankoatr'ireo ny OIF sy ny commission de l'océan Indien izay samy nandefa iraka anaramaso ny fifidianana ihany koa fampitanany tamin'izany sy izao zava-misy 10 taona teoriana izao izay hitarafana ny hoe hatraiza ny lanja sy ny fahafenoan'ny fepetra amin'ity fifidianana afaka andro vitsy ity ny fifidianana karakarain'ny gouvernemanta sy ny seni ankehitriny izay hita fa nitombo aloha raha nisan'ny fikambanana mpanaramaso saingy mpanaramaso mampiahany maro ny maara-dalana azy sy ao amin'ny fahaiza-manaony misy aza no hita zao fa misy manosika any ambadika aneo fa milamina ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary diso avokoa ireny vaovao miparitaka na eto an-toerana na any ivelany ireny maneo fa mikorotana ny eto Madagasikara andro vitsy mialohan'ny fifidianana. Nous condamnons très fermement les informations qui sont relayées aujourd'hui par les presses internationaux en ce qui concerne le processus électoral à Madagascar et qui est en train de créer beaucoup de psychose sur le continent et dans le monde. Parce que nous sommes des témoins oculaires, nous sommes là il y a de cela 4 jours aujourd'hui, ce qui est dit de manière injuste sur les presses internationaux et dont nous condamnons fermement en tant que panafricains, nous disons que c'est des fausses informations. Efatrandro izay ity ONG, Union Jeunesse de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale la ity no tonga teto Madagasikara ka ino anao sa nampanaovana fanambarana io milaza fa milamina ny toetra raha
tsy aivina nefa fa efa nanomboka tamin'ny fameran'ny ministerany ady tany ny famiriam-bahoaka ny volana martsa nitoy tamin'ny fizakany andrajoela ny zoam-pirenena frantsay ny volana jona sy ireo fanapahana amin'ny tanila maro navoaka ny ACC6 efatra amin'ny reny no nafana ny toedra raha teto Madagasikara ary mitohy mandrakandroany ary voatsela fa tamin'ny sabotsy teo no nisy ny naratra sy nosambon'ny mpitandro filaminana izay nanao etsika teto andrenivohitra manamafy tsy filaminana mialohan'ny fifidianana io ihany koa ny fanambarana voatsela navoaka ny fondrona Europeana naneo ny ayahy ny manoloana ny toedra raha ara-politika misy eto Madagasikara izay maneho fa mafana ny toedra raha-pirenena ary isa nanamarika izany ny herisetra hita nandritra ireo etsika samihafa raha ny fanambarana miantso ny herivelona politika rehetra sy ara-tsosialy ny fondrona Europeana tamin'ity fanambarana ity tanjona nisy ny fifampiresana sy fifanantonana anamafisana ny fifampatokisana ahafahana miroso amin'ny fifidianana araka izany fikambanana viatsy Afrika izay vao nikadina efatrandro teto Madagasikara no milaza fa diso fomba fijery ny fondrona Europeana io mandainga ireo hainao manjery resam-pirenena toy ny France 24 TV5 Monde Africa Intelligence sy ny sisa izay naneo reny hetsika maro ny seto eto Madagasikara ireny ny angom-baovao sy ny fikarohana natao androany no nahafantarana fa misy ireo nahazo famatsiam-bola na karamain'ny mpitondra sy ny olona akaiky ny kandida rarana fahatelo ka mitonona ho isan'ireo fikambanana mpanaramaso tanjon'izy ireo no hoe misy anarana fikambanana iraisam-pirenena manaramaso ny fifidianana ka ho azo mora foana raha mpitso ny fankataovana fondrona iraisam-pirenena amin'izay voka-pifidianana ivoaka vokatra izay efa tsy ho surprise intsony raha nikajikajy sy ny osika rehetra efa natao hatrany am-piandohana sy mbola mitohy mandrakakehitriny ary no ho atao amin'ny androm-pifidianana sy hitohy mandritra ny fikarakarana ireo vokatra tsy misy mandeha amin'ilony ity zotra-pifidianana ity hoy ny fanehon-kevitra ireo ben'ny tanàna sy sevoky tany teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra hatramin'ny androany maro ireo tsy fahatombanana hita izay hitarafana fahaterena sy atao botolo ny fanateterahana izany fanadihadiana hiatrika fifidianana ve i Madagasikara raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao andro vitsy izao tsy hitarafana ny fahavononana amin'izany eo ny fitaovana fa tsy azo tsontsoniavina ihany koa ny fahavonona ny olo-pirenena hiatrika ity fifidianana ity ho an'ny komuna mipitatafika nanaitra ireo tompona andraikitra ny fienany isan'ny pro-pifidianana nefa ny mpifidy sy ny mponina ny amaro maro ny olo-pirenena latsaka tao anatin'ny lisy-pifidianana ho an'ny komuna Ambotrimanjaka to mangingina mifono zavatra tsy ampozina ity herinandro ity hoy kosa ny ben'ny tanàna ny komuna Lasora raha nyresaka momba izay zotra-pifidianana izay 10 ny bureau de vote misy teto hatramin'izay ka amin'ity indray mitoraka ity dia gaga ianao fa lasa 9 sisa fa naninona inona ny dikan'izany finona nahatonga an'izany raha nyrary sinitsy ny lozika nyresaka nyresahana tokony tompo tokony hoe 10 ny bureau de vote teo dia tokony roa amin'ny 10 zao satria mibetsaka 18 taona vao miakatra tsy tomombana mihitsy izany ny fanomanana fifidianana zay eritreretina ho atao amin'ny 19 novembre maromaro ny fepetra sy fiena venandray moa zany le lisy-pifidiana hoe définitive eto anatiny indray zany ny voasoratra indray lasa nisy nitsana la sefokotany raha sefokotany menakavy zany amin'ny fokotany anankiray tanaty komuna Ambotrimanjaka misy tsy tafiditra daholo izy tsy tomombana koa zany ny karta ny kara-pifidianana zany ho an'ny olona tsirairay avy vaovao mikasika amin'ny fifidianana koa zany raha ny vahoaka mihitsy ao zany tsy mazava avoaka fa sefokotany fotsiny zany virena matetika virena amin'ny toerana matetika sefokotany fa raha ny vahoaka amin'ny akapobeny vahoaka hifidy tsy mbola nisy fanetarana matotra sy ara-dalàna mihitsy anatanterahana ny fifidianana dia memenonana ihany koa zany amin'le hoe lasany fokotany hafa ny anaran'ny zareo ny doublon sy ny sisa rehetra zay zava-misy aloha zany amin'izao fotoan'izao atao Lasora misy ny atao hoe zavatra somary calme nefa tsy hay zay zavatra hipotra ny eny amin'ny afisin'ny candidat tsy misy afisy mipetraka tsy misy fampafantarana na atao aza hoe eny amin'ny atao hoe kazona atao an'ny seni zany hoe fampafantarana n'le mpifidy tsy misy fitezanany mpifidy maro ny tsy fahatombanana hita amin'ireo komuna manodidina an'Antananarivo amin'izao andro vitsy mialohan'ny fifidianana izao efa nisy ny fanairana natao tamin'ireo rafitra isan'ambaratongany manoloana ireo fitaovana sy antota taratasy samihafa saingy tsy nahazahoam-balina afa-po ho resefokotany izay nisafidiny tsy iseho kilometatra vitsy miala ny renivohitra izao ny zava-misy ho an'ny ao atao masina tsy mbola nisy zotra-pifidianana gorakora tahaka ity hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny komuna
nanomboka tamin'ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana izany nitota amin'ny fampelezan-kevitra ary amin'izao andro vitsy mialohany tsy hatongavana fifidianana ny 19 novambra izao tsy mandeha amin'ny laoniny fifidianana ohatrany goragora ary hatramin'ny atsarovako tena angambany tsy mbola nahita fifidianana ohatran'izao za na ny ataontsika hoe fampelezan-kevitra na ny ataontsika hoe fomba hitondrasana an'ilay fifidianana dia hita fa hoe zavatra ohatrany hoe asisika fotsiny fa tsy amin'ny ara-dalàna mihitsy zany misy antsony angamba n'ireo candidat zay ataontsika hoe maronisa matoa misitaka tsy nanatanteraka an'ilay fampelezan-kevitra satria misy zavatra hitany fa tsy mety ao misy zavatra hitany fa tena hoe tsy mandeha amin'ny laoniny araka ny teneniko teo taloha ihany hoe misy raha mitanila be zany agnatin'izy io akao dikan'izay zany tsy mandeha amin'ny laoniny fifidianana io tsy tomombana ny any antsinanana fa hatramin'ny seni mampiseho izay tsy fahavononana sy faharesen-dahatra izay raha ny zava-misy eo amin'ny commune Mangoka ao amin'ny distrika n'Antsiranana faharoa ny seni dia mirisika andeha fa fifidianana ary milaza ny seni fa pare zay anareo tsy pare ino tsy mampare anareo commune Mangoka ndray panneau d'affichage commune adidiako zay na panneau d'affichage tsy isy ao ny olo-tsy agnaty liste ndraiky na 40% misy ny carte électeur an'olo tsy lisible soloa igny fa tsy lisible fa makarakory ampiasaigna zigny agnatin'ny bureau de vote aminakay anareo tsy pare izy koa pare nareo nisy ny panneau d'affichage amin'ny chef lieu de commune ary tsy commune Mangoka fo commune maro magnariky canal de Mozambique igny dia tsisy panneau d'affichage aminaka zegny tsy endriky pare nareo seni fa magnamboara ndraiky kazasesiky mandeha amin'ny élection zegny agny atsimo zegny misy hoe bureau de vote fictif ny amin'ny commune Mangoka misy fokotany araiky atao hoe Andranomavo tsisy bureau de vote mba rariny ve zay fokotany io misy infrastructure école agnanaovagna fifidianana nefa tsisy bureau de vote handeha lavitra any olo tsy fidy andeha any manany toliara ankoatra ny fokotany noforonina tsy fantatra io any amin'ny commune aiza nefa hita ao anatin'ny lisym-pifidianana miaraka amina mpifidy maro olona efa maty antonany maro ihany koa no mbola voasoratra anarany iray fanavozana tanteraka ny lista nefa no nambara fa natao tsy tsara irosona ity fifidianana ity satria ity no fifidianana feno hosoka indrindra hitako zany hatsamin'ny fifidianana hatsamin'izay nankaoise zany ny constaté andreo tsy fahalavyrariny ny lisy fifidianana reo ka tamin'izay nisiany ty fitanana antsoratra ty zany bureau fokotany ray ty fa maromaro ny fokotany nalehanay zany nefa mitovitovy daolo efa samby nanantonanay wise daolo sady constaté ny wise daolo zany io fa mitovitovy le raha zany zay ty fokotany ray ty zany ao besasavy ty no atolosinay anareo eto izay ny adjoint fokotany mihitsy no manamarina ato fa hoe reto olona manaraka reto ty ny déclaration adjoint président fokotany zay manamarina fa hoe tsy ravoraro nisy mpifidianana io marobe ny olo efa maty nefa mbola ao anatin'io ao araka izany manerana ny nosy no ahitana tsy fahatombanana goavana amin'izao andro vitsy mialohany 19 novambra izao etsakilany mikiry hatrany ireo nampindramina ny fahefana na efa hita zao aza fa hiteraka krizy ny fisirisirina amin'ny fanatanterahana izany ny gouvernemanta manery ireo mpiasa-panjakana hampandany ny kandida-panjakana ny kandida larana fahatelo mividy ny safidim-bahoaka sy manararoatra ny fahasairanana ny seni manao be marenina amin'ny lisym-pifidianana ity izay efa nanaira ny firaisamonim-pirenena sy antoko politika maro fa misy lesoka hatrany am-piandohana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay efa nitanila sy nomba hatrany ny kandida larana fahatelo nanamafy izany fitongilanana zany indray ary nilaza fa tsy maintsy hirosona ny fifidianana fenosoka sy alabato izay efa tsinjon'ireo vondrony kandida ka antom-pijoroana izy ireo sy teo tompona andraikitra amin'ny krizy ateraka izany fifidianana maloto izany ka io mbola mitaky hatrany miaraka amin'ireo ankolafikely maro eto amin'ny firenena fa tokony ahempotra ny fifidianana atao mazava ny fitsipodalao ajaina ny lalàna vao miroso ka ho fifidianana madio sy mangarara tokoa fa tsy tahaka izao endriny tia ny mpitondra atao izao
Tsy azo antoka ny lisitry ny mpifidy noho ny tsy fitezana maro hita ao amin'ny commune Tchekoslovaquie. Sy antony ny tsy fahitan'ireo mpifidy ny anarany ao anatin'ny lisitra ny adsoina isan-karazany izay efa nomanina anaovana osika. Lakila Oposaingy Kolo Antsiranana. Maro ny endriky ny tsy fitezana hita amin'ny karatra ny mpifidy eny anivon'ny fokotany eto Antsiranana. Ao ny fahadisoana anarana, ny soratra tsy mazava ary ny tsy mahazo karatra nefa mata nefa mbola hita amin'ireny lisitry ireny ka miteraka aiai ho an'izay mananjo ifidy. Maro ny resilahatra fa nomanina anaovana osiko ity karatra mpifidy amin'ity ndray mitoraka ity. Fa raha lisy mpifidiana ndraiky kara mpifidianana tamin'ny mpifidianana raiky ndray mitoraka ty zany hita fa kara mpifidianana sy lisy mpifidianana hindesina hagnanaovana osiko araka ny famelesanjareo azy eo satria ino ny antony natao farifary agny le agnaran'olo satria ohatra zao agnarako zao Razafy Arsan Armand i koa tsy za tompony tsy mahay fo agnarako i satria misy raha finoagna agnara ohatra amin'ny Razafy Arsan N i tsy hita ndraiky D i Armand io R tsy hita ka koa tsy za tompony magnazava azy zany tsy hay ka raha hitako système ndreo nagnano raha io zany mety miraitsy kombakomba miseniro aminazy satria ino ny antony ne za iny zany le raha mba atao hoe asy za zao zany mitondra kara mpifidianana fa hempaka le olo secrétaire le amin'ny bureau de vote eo mizaha le agnarana madiniky fa hempaka maso de mety tsoha kara mpifidianana anahy ndesika avagny ampitovitovigny miramirana fa le raha de hoe izy fô zio izy fô zio edenkevitra karaha zany le raha de alefa mipasy fô le olo de fô noho le raha fa tsy mazava ary tsy fokontany araiky partout le 24 fokotany 25 fokotany mora Diego eto presque magnanio aby jiaby satria za mitetitety fokontany magnontany renseignement presque menimenina bolo jiaby ary anao ka mandeha bureau fokontany eo donc mbola 30% ny carte électeur i azony tompony fa dikan'izay 70% mbola tavela ao ka eto moa fiainana zao fa mahasarotry fa hitanao ty fahasairagna zao olo zany efa miandrandra fifidianana vaovao miandrandra président vaovao ke maro aminay eto mandeha ry misy tsy agnaty liste misy ndraiky le olo tagnaty liste misy fede ny fait jaune ny CENI regny tsy mahazo carte ka nefa izy misy réussi fa vita recensement de zany le mbagovangony amin'ny surtout amin'ny Degoin eto anahiragny fifidianana io avy zay ny fiverako azy za ndraiky tsy dia mpagnino fa za mpandaly fiarahamoniny koa za hitanao iko amin'ny Degoin nde haiky ny raha hoseho eto ny vahoakane liagna mba ifidy fa eto ny fagnamboarana liste électorale na hoe carte fifidianana tamin'ny dia matoraka aty ny ova be zegny tsy haiko asa fagnanaovaka e zegny fandiniako izy ke tsy azo idovirana tena tsy afaka anino fa na de ny président fokotany za mbala veriko ndraiky hoe fa sadekda aminanjy io satria zay rena nandiniky nikasika ay raha toko ny président volagniny tegna nanahirana be ke misaotra anareo nanangala feo sy nangala sary mandiniky mikasiky liste électorale eta ny mpifidy ny anavozana indray mandeha ny karatra ny mpifidy sy ny tontolo ny fifidianana alohan'ny hiatrihana izay fa tsy feno ny fepetra sy ny fividianana malalaka marina ary ekendrehetra manoloana ny toetra aram-pirenena ankehitriny hoy ny teo anivo ny sampanana ranomasy ny fividianana ivon'ny demokrasia faharombonana na ny safidy ahina hitetraka fanohitohinana ho iatrany ity fiarahamonim-pirenena ity ny fanekena ny voka-pividianana noho ny fitombony tsy fahatokisany olo-pirenena ny androm-panjakana mikarakara ny fividianana sy ny fitombony fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Daniela Minarso. Tsy mbola feno hatreto ny fepetra fa ny Madagasikara miroso amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ho ny tatitry ny firaisamonim-pirenena safidy na ny sampanana ranomaso ny fifidianana ivon'ny demokrasia faharombonana omaly nandritra ny fanaraha-maso ny tontolo ny fifidianana nataony ireto farany isana ahitana taratra izay tsy fahafenoan'ny fepetra izay ohatra ny fandikan'olombitsy ny lalam-pifidianana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny maro hafa araka ny voka-panaraha-maso izay nitanterahany safidy izay ho tanisana amin'ny alalan'ity fanambarana ity dia veriny fa tsy mbola feno ny fepetra tsara isian'ny fifidianana malalaka sy marina ary ekendrehetra
amin'ny fanatanterahana ny fiodinana voalohany amin'ny fividianana filoham-pirenena ny eny amin'ny 10 novembre ho avy izao. Tsy mamela ny olom-pirenena hanao safidy mazava ny disadisa misy ankehitriny miaraka amin'ny fitomboan'ny tsy fahatokisan'ny olom-pirenena ny androm-panjakana mikarakara ny fividianana sy ny fitomboan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Izany dia mety hanohitoina ny fahatokisana, ny fanekena, ny vokatra ary ny fiantraikany amin'ny demokrasia. Ny amin'ny lalam-pividianana tsikaritry ny sampana fanaraha-maso safidy ny tsy fandraisana andraikitra eo amin'ny fampiarana ny lalàna avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, avy amin'ny fahefana sivily ary ny fitondram-panjakana mikasika ny fampiarana ny andininy 12 ao amin'ny lalàna mikasika ny zoam-pirenena. Marian'ny safidy ireo ahihany tamin'ny fanalana vonjimaika ny filohana teny meran-doolona taorian'ireo fanambarana momba ny fandrahonana sy tsindrona azo azy. Noho izany ny safidy dia miantso ministeran'ny raharaham-panjakana izay voakasika mba hanao fanadiadiana ilaina amin'ny fanamarinana ireo voalazan'ny filohan'ny anteny meran-doolona ireo. Manamarika ihany koa ny safidy fa noho ireo fanapahan-kevitra no raisiny HCC farany dia mahatsapa ny firodanany mahatandalana ny firenena, ireo olom-pirenena sy ny mpisehatra rehetra. Mahakasika ny fampelezan-kevitra kosa indray, ankoatra ny fampiasana fitaovam-panjakana izay tsy manara-dalàna, ataon'ny filoha teo aloha Rajoelina mandritra ny fampelezan-kevitra, manao toko-tsy firohana anjonoana mpifidy amin'ny alalan'ny fizarana fitaovana sy ny maro hafa ihany koa ireo kandida miisa 3 niroso tamin'ny fampelezan-kevitra ho hatrany tatitry ny fanaraha-maso ny tontolo ny fividianana nataony teo anivon'ny safidy. Mitana laharana voalohany amin'izany ny filoha teo aloha Rajoelina. Hita tamin'ny 520 amin'ireo komina Narahamaso ny fandraisana anjarany mpiasa-panjakana mandritra ny fampelezan-kevitra. Tsikaritra fa ny 520 faingo 700 amin'izany dia miasa amin'ny sehatry ny fampianarana ary ny 9 faingo 500 kosa dia sefokotany sy filoha-lefitra eny amin'ny fokotany. Tsy nisy fandraisan'ny ny mpiasa-panjakana anjara amin'ny fampelezan-kevitra ny fividianana tany amin'ny 500 n'ireo komina Narahanay Maso. Hita tao amin'ny 7,700 n'ireo komina izay nisy fampelezan-kevitra ny fizarazarana vola nataon'ny kandida na ny mpomba azy. Voamarika tamin'ny 20,500 amin'ireo komina ihany koa ny fizarana fitaovana na entana isan-karazany toy ny elobe fanaovana alkalika, ny t-shirt, ny koveta fidiovana, ny sakafo sy ny fitaovam-pianarana sy ny sisa. Tsikaritry ny mpanara-maso manokana ny fampiasana ny teny hoe tosika fameno na hoe TF. Ny fisaram-bola natokana ho an'ireo tokantrano marefa mba hanjonoana mifidy sy hisariana azy ireo. Noho ireo zava-misy ireo dia mariny 7,7 isan-jato amin'ireo mpanara-maso fa mandany vola tsy toko sy firoana ny kandida nandritra ny fampelezan-kevitra. Araka izany, maro ireo endrika tsy fanaran-dalàna nandritra ny fikarakarana io fividianana filoham-pirenena io raha ireo tatitry ny safidy ireo hatrany no jerena. Maro ihany koa ny ahiah mipetraka amin'ireo tompona andraikitra sasantsasany eto amin'ny firenena izay mikiry biby iroso amin'ny fividianana feno osika io. Tsy andray anjara amin'ny fividianana feno osika kasaina atao amboletra ny 20 novambra ho avy izao io avokoa ireo olom-pirenena manaradia ny vondry ny kandida raha ny fanehoan-kevitra izy ireo hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ho ireto farany ny fisisiana hiditra amin'ny fividianana feno osika io fa ihany koa ny voka-pividianana ho avy eo noho ny izy tsy madio sy mangarara. Hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisisian'olombitsy iroso amin'ny fividianana ho filoham-pirenena feno osika andaniana olon-tokana atao amboletra ny alakamisy 9 novambra ho avy izao io tsy izay mety ho voka-pividianana ho avy eo ho ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena manoloana ny tsy fahatombombana ny fikarakarana ny fividianana ny tsy fanaran-dalàna ary ny fitanilana ataon'ireo rafitra isan'ny tokony eto amin'ny tany sy ny firenena. Eto-po verimaina ho izy ireo ny firosona amin'izany antony tsy andraisan'ny reto farany anjara amin'ny fividianana ho filoham-pirenena ny alakamisy ho avy izao io hatrany ny fanehoan-kevitra.
Nietsika anay moa zany dia mitovy amin'ny rehetra ihany miady amin'ny tantandalana verina fa tsy tokony isy io fifidianana io amin'ny 16 novembre satria fifidianana amin'ny 16 novembre dia mety tena hiteraka korotana zay vao tena hiteraka korotana satria tsisy anaiky mivoaka fifidianana zay ny ankamaroan'ny olona zany satria efa fifidianana efa fomboty zay nany fanjakana kehitriny zay tena manara-dalàna fantanina vetomikila rehetra aminay ny olona mitatana ny fifidianana izy efa tsy manara-dalàna hitatsika daholo ny zavatra niseho naongana ny président sénat verina ndraiky président sénat nefa misy ary ny tena hoe tsy afa verina tiny any amin'ny président sénat dia mbola nataony zany tena hoe tokony tsanganana satria tsy tandalàna tsisy fandrosoana eto Madagasikara raha mbola tandalàna ny olona tsy manaiky hoe andany any fotsiny ny olona mety andeha hifiditra ny fifidianana mety 5 volana taloha zao na herintaona taloha zao dia efa vita dia aina verimaina fotsiny dia tombotsoan'ilay olo-tokana ihany ny fifidianana fa tsy hoanay zany voaososo savidy-bahoaka fifidianana io zany mira fividianana fa tsy fifidianana vola daholo ny ampiasainy zareo dia tsy ekenay mihitsy tsy ekena fifidianana ahoana moa ny fifidianana raha ny tenako manokana zao nalain'ny seniny ny soratsanarana nalain'ny fokotany nefa ndefa tonga ny fizarana n'le karaha-pifidianana tsy ao anatin'le lista zay sy mamako mihitsy samy tsy ao anatin'le lista nefa zay nalaina zao dia ahoana moa zany nanahazo karaha-pifidianana koa za dia efa nanapa-kevitra mihitsy fa tsy hifidy satria zao ary ny zava-misy fifidianana atao anatin'ny tsy filaminana ohatr' zao dia nanapa-kevitra mihitsy tsy andray anjara amin'ny fifidianana zany tsy andray anjara satria ny antony tsy anjaisako anjara tsy misy tsy mazava le zotram-pifidianana fa ny takiny aty an-dalambe zany dia mba hampazotra tsara le fifidianana ka rehefa madio le kianja ilalaovana dia afaka mifidy zay fidy ara-dalàna tsy aivina isan'ny manosika ireo vahoaka hitroatra anaradia ny vondro ny kandida eo amin'izay fitakinany rariny sy nihitsiny izay ny fahafenoan'ny kapoaka tao anatin'izay 5 taona ny jaliana sy ny anana fangiry firina izay ho hatrany ny fanehoan-kevitra rehefa sahirana ny vahoaka amin'izao fanamby amin'izao dia mbola miaritra zavatra mafy koa dia avela maneho hevitra le vahoaka tsy avelanareo maneho hevitra le vahoaka fa terenareo ary raha vao mba maneho hevitra kely dia samborina ary tena tifirina mihitsy ary tsy mirarahany izay hoe aiza ny zon'olombelona aiza ny zon'ireo olombelona marobe mitaky ny zoan'ireo fa nahoana dia avela atao an'izao le vahoaka malagasy aiza ireo ny aneho ny heviny aiza ireo no hitarainy iza no mba hiaro an'izy ireo aza atao an'izany le vahoaka malagasy fa matsiaro mijaly afatra vaninandro tena efa ratsy zao vaninandro iainantsika izao jereo von'olona manetseroa maninona kenareo mpitondra fitandro filaminana raha reny no enjehana manerana amin'ny faritra fa tsy ireo olona mitaky ny zo sy ny rariny eto amin'ny fireneny no vonoana sy gadraina aza atao an'izany ny vahoaka mitaky ny mariny ireo mitaky ny intsiny ireo mitaky ny zoany ireo manana zo fototra maha-olona azy ireo ary miaino anaty ary matoa izy mijoratra mahatsiaro fa marary tsy emitra fa hijoratra amin'ny farany anoana ny tolona miaraka amin'ny vondro ny kandida ho fitakenany sy ny fifidianana madio mangarahara araka ny rehetra ireto olom-pirenena ireto na eo aza ny herisetra sy raha matahora atao ny mpitandro filaminana sy mpitondra fanjakana amin'izy ireo tokony sy ny fifampinoana sy fifampiresahana eo amin'ireo hery-velona rehetra mba hisy ny fandriam-pahalemana mialoha ny atrehanany fifidianana hoy ny iraky ny papa eto Madagasikara na ny nonce apostolika sy ny fikambanana silamo malagasy raha ny fanambarana nataon'izy ireo mitaky filaminana sy fitoniana manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ihany koa izy ireo Christian Dipno mitatry ny antsipirin'izay tokony isy ny fifampianoana sy ny fifampiresahana eo amin'ireo hery-velona rehetra mba hisian'ny fandriam-pahalemana mialoha ny atrehanany fifidianana ho avy eto Madagasikara amin'izao fotoana hoy ny nonce apostolika sy ireo fikambanana silamo omaly takian'izy ireo araka izany ny filaminana sy ny fitoniana manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena misy ny kristiana misy musulmana misy koa ny fronara fa ny fanatsarana ny fiarahamonina zay natondra zay mitaky ny firalahena sy ny fiarahamiasa ahafahana azahoana résultat positif e fanatsarana eo amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara
zay zany mitandona satria tsy mahavita tena na kristianina na musulmana fa ny firaisankina sy ny firalahiana no azahoana tombotsoa be indrindra ka zay zany mahatonga any amin'ny taky mba hirosoana anatin'ny filaminana ao anatin'ny fiarahamonina misy eto Madagasikara fa kosa mivavaka ho an'ny tanindrazana mba hisian'ny fitoniana ahafahana azahoana résultat positif ahafahana manatanteraka ny fifidianana ikely rehetra ny fifidianana ara-dalàna ny fifidianana tsy hisian'ny ilay korotana mba ahafahana zany azahoana résultat positif. ilaina hatrany ny fanamafisana amin'ny fihavanana ho hatrany nonce apostolique izay iraka ny papa eto Madagasikara omaly. Qu'il est possible vivre ensemble et travailler la main dans la main. Azo atao tsara ny miara-miaina sy mifanome tanana ary io no afatra iveriko fa tokony anakoako mafy amin'izao andro izao. Mila mijery alavitra kokoa isika manoloana ny olana eto amin'ny firenena fa tsy variana amin'ny olana ara-politika fotsiny ihany isan'izany ny fahantrana ny olan'ny fampianarana sy ny olan'ny faharatsindalana. Hitanareo amin'izany fa misy hery matanjaka eny amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena izay miezaka mamaly ireo filana ireo ary io hery io no tokony ampiroboroboana sy amafisina. Et ce sont ces forces qu'il faut promouvoir et renforcer. Nisy omaly ny taritra nataon'ireo filohan'ny fikambanana silamo malagasy sy ny nonce apostolique eto Madagasikara teny Ivandry mahakasika ny feonan'izy ireo tamin'ny papa tany Vatican. Tebaka lehibe nivoatra nandritra izany fivanianana izany ny fanamafisana amin'ny firaisan-kina eo amin'ny finoana silamo sy ny finoana kristianina. Eo ihany koa ny nanehoan'izy ireo ny fomba fijery mahakasika ny toetra raha misy eto amin'ny firenena. Melohan'ny vadiantsika lafo vaovao hafa fa tahaka ny fitokonana izay nataon'ny mpianatra teny amin'ny anjery manontolo dia fifidianana madio sy mangarahara vao andray anjara ny vahoaka fa tsy izao amboletraka saina nataon'ny 12 novembre izao hoy ireo solitena nivondry ny candidat ao aloatra mangoro tsy tsahatra ny tolona raha tsy tonga any amin'ny fandresena ka ny alakamisy izao dia isy ny hetsika manokana ampilaminana ampisehoana ny tsy fanekihana hatramin'ny farany izao tsarary ny mitranga eto amin'ny firenena izao. Fanampanazavana. Fifidianana atao amboletra zay kasaina atao amin'ny alakamisy 12 volana novambra kosa dia toerana akitsirano satria sady jeken'ny rehetra tsy tondra vokatsoa amin'ny firenena mety ampisy ny olana mandritra ary ao aoriana izany fifidianana izany tsy tarika fandrimpahalemana tsy tarika fitoniana ary indrindraindrindra mety hiteradoza ho an'ny ary isiako ny lehibe dia lehibe amin'ny fiainam-pirenena. Raha tsy misy fiovana fa tonga ny lakamisy raha tsy miemitra ny fifidianana dia mitohy ny tolona atao amin'ny district Anambatona Zaka mila vahaolana farak'izay maika apetona ny fifidianana io fa mila fifidianana mangarahara madio eken'ny rehetra amoahany vahoaka tsy vaky volo safidiny izay no takinay. Mandeha moa konfiana ambanivohitra zao be lehibe hoe raha tsy mifidy zao tsy solitena candidat aho fa anazy reriny aho raha ny tena marina tokony misy solitena zao le candidat folo or nefa ny atsisiny antsika dikan'izay aza manary vato anareo fa manetana antsika rehetra zany indrindrandrindra atao amin'ny district Anambatondrazaka région loatra mangoro vaoko malagasy ray manontolo mba tsy ho avy mifidy amin'ny 16 novembre ka fifidianana maloha teo ka tsy voaka eo zay tena safiditsika vaoko malagasy marina. Araka rehefa natsidika teo teny roso tamin'ny fitokonana fahobe androany ireo mpianatra eny anivon'ny université Antananarivo manoloana ny fampiatoana ny fampianarana mandritra ny 10 volana izay hoy ireo solitena ny mpianatra androany efa mambolana maro no tsy nisy ny aino ny fitarainan'izy ireo anton'izao fitokonana izao. Mitaky ny amerinana ny fampianarana sy ny asan'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ireo mpianatra eny amin'ny université Antananarivo amin'izao fotoana. Nisy manoloana io ny firosoana tamin'ny fitokonana fahobe androany ho fanehoana sy fanairana ireo tompon'andraikitra voakasika tamin'ny sivora sasany maraina dia efa lanja sorobaventy sy ny tsioka keroeroka izy ireo ho fanamariana izany. Isan'ny votoatin'izao fitokonana izao ihany koa ny famerenana amin'ny lohan'ny fampianarana izay niatona nandritra ny 10 volana raha ny fanazavana.
Amin'ny zotony androany dia nanao assemblée générale zay aloha tabarany assemblée générale tsy na vaovao zay verina fampianarana tezitra mpianatra ary marary mpianatra dia lasa nanao fitokonana zay androany ary tsy miroso am'izay satria zay tapaka be sy maro nahitany sakana samy tompona ndraiky daholo rehetrarehetra fa tsisy hoe ihany fa ny agnatany ministère pia miady mavinareo aza matoritorynareo mamahan'le olana satria tsy karitra hoe 10 volana ve dia tsy nahitana vaolana mihitsy makasika an'ity fampianarana miady ty tena falany vatsinay vatsim-pianarana hitahita kely iny kely dia vatsim-pianarana raha malalana zany tsy ampy anay iny fa ny angatanay fahana ty olana ty fa rylany vatsy zay mpianatra tsy mitsara ny fitokonanay raha tsy averina fampianarana teo tapaka araka izany ny lalana miazo mifaritsy ny anjerimanontolo tao arin'izay vokatry ny fandorana kodiarana izay nataon'ireo mpianatra nateo aza ny fionana nisy teo amin'ny tompony andraikitry ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ary ny teo anivon'ny CSS sampana Antananarivo tsy nahitany bokany hatrany izany ho hiatrany ireo solotena amin'ny mpianatra ekena efa nisy ny fionana tamin'ny CSS sy mezi presse efa nisy tapabolana mahery zay tompoko fa tsy nahitana vaolana ary ny andro izahay mba izy ny fionana ho an'ny CSS sy mezi presse ary izahay mpianatra fa tsy nisy izany tompoko hatramin'izao ary izany na tonga anahay mpianatra no anao fitokonana androany marina fa tsy misy ambadika politika tompo nisy ny fionana solotena amin'ny mpianatra tamin'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny sojabe ny faculté ny science tao arin'izay tapaka nandritra izany fa iverina amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fampianarana raha nitatitry ny conseil scientifique tsy afa-po tamin'io fanapahan-kevitra io nefa ny akamaroan'ireo mpianatra noho izy ity izay hita fa tsy maripototra iverina hitokana araka izany izy ireo raha toka mbola tsy miverina ny fampianarana eny amin'ny université anakatso amin'ity herinandro ity gazety eo ampanatanterahana ny asan'ny RSF na ny reporter sans frontières miantso ny tompony andraikitra ihany koa izy ireo anao izay azo atao fa ny mpanao gazety manao ny asany anaty filaminana sy tsy misy tsakatsakany ny mpanao gazety izay efa manodidina ny 10 ireo ny arany herisetra nataon'ny mpitandry ny filaminana sy ireo pomba ny candidat Andry Rajoelina manodidina ny 10 ireo mpanao gazety ny arany herisetra nataon'ny mpitandro filaminana na ireo pomba sy mpanaradiany candidat Andry Rajoelina nandritra ny fihetsiketsehana teto Madagasikara araka izany namoaka lahatsoratra ny RSF na ny reporter sans frontières ka manameloka ny herisetra tao amin'ny mpanao gazety ny faefatra ny volana novambra lasa teo nandefa bomba mandatatra ny maso ny zandary teo amin'ny tongotry ny mpanao gazety ka isan'ny naratra vokatr' izany Leonardo sy Dolphe mpanao gazety ny Real TV sy Twemin naratra ihany koa ny mpanao gazety ny Fréquence Plus Finona nijery ny horonan-tsary ny RSF raha ny lahatsoratra nivoaka ka nahitana zandary nanao fanahinina nandaka ilay grenady ho any amin'ny mpanao gazety ny 17 ny volana oktobra nisy ny sitona teny an-tanany ny finday ny mpanao gazety ny Titanindrazana tokony irina raha mbola teo ampanaovana ny asany nandritra ny hetsika nataon'ny pomba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no nahitana izany ny andro niny ihany niaran'izany ihany koa ny mpanao gazety ny Real TV Mikaela sy Gaëtan Detslavo eo amin'ny Kolo TV raha ny angom-baovao azon'ny RSF ireo olona mpanohana sy akaiky ny filoha teo aloha no nahavita izany manoloana ireo rehetra ireo manameloka hatrany ary miantso ny tompona andraikitra ihany koa ny RSF anao izay azo atao ahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany anaty filaminana sy tsy misy sakatsakany Trangam-piarahamonina dia ramatoa iray monina any Andekaleka district Brickaville no nosolokina andian'olona mitondra ho mpanaradia amina candidat manao fampelezan-kevitra voan'ny fandraikarekena ho ity renim-pianakaviana ity ka avery ny vola 4 tapitrisa ariary mahery efa inam-pelatana ny manam-pahefana amin'izao fotoana ny Zara fanampanazavana nisy fotoana zany voalomboloan'ny novambra iny nisy olona niantsona hoe anao propagande zay dia rehefa mifandray teny zay mifandray teny dia nisy olona niantsona avy teo hoe afaka tagabolana iny dia niteny hoe andefasana vola 450 000 ariary anao madama rehefa rariva tamin'izay andro sabotsy dia atao inona ma le vola dia rehefa niteny moa le olona dia anaovana an'le préparatif na propagande lalasoa izy iziny lalasoa anika ozy ny anaranao eny tompoko dandefa an'le izy ozy za dia kelikely tonga le message dia vao tonga le message mbola mamaky mbola tsy tapitra akory ny famakiko an'le izy tonga dia niantso anahy izy hoe azafady madama tena azafady fa ny oatra ny vola le nalefako any aminao teo fa avereno le vola
dia tsy maninona fa veriko any aminareo le vola dia transfereko any aminao zany hoa le izy hozy tsy azonao mihitsy madama fa aza tapana ntsony telefone anao fa ndana misy casse-point any aminareo dia misy casse-point andana ozy izy mimonjy casse-point dia any ozy izy ny ianao no any ozy ny alefa le vola dia tonga teny amin'ny casse-point dia nanontany casse-point ohatriny mandefa vola dia miala sy fitetsy dia niteny le casse-point zao dia lasa iny dia voaray ozy izy dia sao dia mbola misy ndray fa mbola zaraina amin'olona efatra vola tonga any aminao io madama dia nanaiky ndray satria ny telefone koa tsy azo tapana moa ny tanako anankiray mitana telefone ray ny tanako anankiray mitana telefone tosy andraisana an'le appel andraisana an'le numéro dia atonony le numéro dia nalefa le vola dia lasa ndray vola anankiray dia mbola misy ambiny tsy lasa ozy izy dia ely mbola misy rotaprise ndray tamin'le casse-point dia alefaso ozy nyzay dia nomeny numéro hafa ndray dia lasa zay dia mbola misy telo tsy retaprise madama raisy ta ozy izy angatsy izy casse-point ntsony ao dia nitely le madama hoe misy casse-point anankiray aloha ary dia lasa ndray zany andeha tamin'le casse-point anankiray dia nibaiko ohatr' zany koa hoe misy vola ohatr' zao andeva vola dia nalefa n'le numéro dia lasa le vola tamin'le casse-point anankiray dia rehefa lasa moa le vola izy ihany nanapaka an'le appel avy teo zay za vao tonga saina hoe tsy rehefa natsoko izy tsy nety tsy nandray anatsony dia nafasako message izy tsy namaly dia message mihitsy raha tamin'izay hoe higadra re za fa azafady fa ahoana le volan'olona zay message nisoratako tamin'le appel an'le olona dia kanjo moka ile izy tsy soloky izy za tsy tonga saina tratra fandrekerekena zany angambany satria za tonga dia nanaiky zay mibaikony ana fa nanotragnoko ary nge tsy voahidiko e fa vao niantso anazy hoe ndany anao hamonjy casse-point madama tonga dia lasa dia nazakazaka namonjy casse-point ary lamba hoaniny sikinako satria kanjo mandry kely vao maraina dia nitory niakatra ty ambony za satria matsaro marary sady menatra ny barakako tsy zany eo amin'ny tanànanay hoe zany soloky dia sady menatr'olona no vao mafy satria na ny tagnoko natao antoko nanefana volan'olona na ny zavatra ao an-tragnoko nanefana ny ray aman-dreniko sahirana aminah lasa nandeha namonjy anah indray mbaba amin'ny maresaka avy any ivelany dia namoaka sary famantarana ny tafika israeliana fa androm-panjakana maro no voafeny tanteraka amin'izao fotoana isan'izany eo anivon'ny gouvernemanta ia mafy hatrany ny fanafiana raha ny fanazavana ary isan'ny fatohan'ireo tafika amin'izao fotoana ny manodidina ny hôpitaly ny Al-Shifa antony filazan'ny tafika israeliana fa anatin'ireo hôpitaly no manomana fanafiana ireo miaramila palestiniana araka ny horonan-tsary navoaka ny tafika israeliana hatrany hôpitaly iray atao Gaza no nahitana faritra efa voaomana amin'ny fanafiana sy fitazomana ireo takalinaina. dia ina koa tompoko lasy tompoko vavy marana ny fiarantsika tamin'ity anina ity hisorana feno ianao naharitra nijery ny fampalalamba vaovao sy ny aino atao anatin'izay fotoana lava izay raha mpitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto ny fampalalamba vaovao mandra-piona tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.